Ny antony nanomezana endry zareo moa zany dia voalohany indrindra amin'izao akatara fety-pirenena izao ary indrindra moa andro ny ankizy ny volana jiona dia nosafidinay ny ankizy teto amin'ny zaza sembana ity amborary no nisy fotoana tamin'ny taona lasa niarahanay tamin'ny zareo mbola misy teny ny fanomezana tsy vita moa dia izay natovanay ihany koa nanantona nanatanteraka tamin'ity fotoana 2024 ity. Ny fanomezana nomena moa zany dia ninay zany natao mihitsy zavatra haritra dia zany izy fampiasan'ny zareo andavanandro dia satroka ba amin'ny andro ina zany dia mino koa mbola mateza rahainy kolokolo tsara azy dia afaka ampiasainy foana isa-taona dia vatomamy izany hoe fampizarana ny mamy amin'izao fety. Ny fototra tena ijoroanay aloha zany ny atao dia vehivavy mandray andraikitra fampivoarana ny mpiara-velona indrindra fa ny mpikambana dia fampandrosoana ny tanàna dia ny tanjona moa zany isy ny fifankatiavana sy ny firaisankina amin'ny mpiara-velona dia fampandraisana andraikitra ny olona tsirairay avy eo anivon'ny fianakaviana ny akaiky ny manodidina ny fiarahamonina batokasy firenena tsara. 7 ny ankizy fanomezana dia ny mpampianatra moa nahazo tombony satria amin'ny vehivavy amin'ny fikambanana vehivavy ny mpampianatra vehivavy nomena ihany koa na vehivavy.